Vatsimpana entin'ny pasteur Ratsianarivo Lea. Ho an'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ny sany akondrany, ny bera sy ny antsa ary ny voninahitra, fa ny fahasoavany kosa ao arotsany amin'ny olona izay akasitrahany. Izany no asandratray amin'izao maraina izao ry Andriamanitra Ray Zanaka ary Fanahy Masina, ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Velonay hatrapamonjena ny olom-bovontinao, ka mioby anao, mankalaza anao, manome voninahitra ny anaranao, mitsaoka anao amin'ity maraina ity. Andriamanitra mahery anao, ary tompony fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Mankasitraka anao izay noho ny fitiavanao tsy hitalany, ary dia rehetrahay mitsaoka anao, mankalaza anao, miankohaka manoloana ny fiandriananao. Jesosy Kristy Tompo, haidino ny fanahinao masina ara, ho aminay tsiraray avy. Aizanay mandray ny vatsim-panahy amin'ny alalan'ny teny masinao, ary dia ahazo hery ny tsiraray avy amin'ny alalan'izany vatsim-panahy izany. Hitombo ho finoana eo aminao, anaiky ho avozy ny teninao, ary indrindra hitoetra betsaka sy anapaka ty anatin'ny fonahany izany teninao izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, ilay teny tonga nofo teto amin'izao tontolo izao no angatahnay sy anandratanay izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Manolana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo, ary ny fampiraisana avy amin'ny Fanahy Masina ho amin'ny isa-tokantrano sy ny isam-batan'olona izay miaino izao vatsim-panahy izao. Ny tenin'Andriamanitra izay ho raisintsika dia ao amin'ny bokin'ny Amosa. Amosa 5:5, ny 9:9 sy ny 11. Amosa 5:5, 9:9 tapany voalohany sy ny 9:11. Fakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Mitadiavan'i Jehovah dia ho velona ianareo. Ny tsara no tadiavo, fa aza ny ratsy mba ho velona ianareo, ka dia omba anareo Jehovah Andriamanitry ny maro, araka izay efa nolazainareo. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany no mitarika antsika amin'ny lohateny hoe: any amin'iza no hitodika itsika mba ho velona. Any amin'iza no hitodika itsika mba ho velona. Ty tenin'Andriamanitra ity dia tenin'Andriamanitra izay mitondra filazana, fanambarana ny zavatra ho avy. Satria tsika tsiraray avy dia ety am-pandehanana ety, eny am-pamakivakiana ny lalana izay hitodiantsika amin'ny farany rehefa tonga ny fotoana izay hanenon'ny trompetra farany. Mipetraka nefa ny fanontaniana hoe any amin'iza no hitodika mba hanana fahavelomana. Betsaka ny valiteny azo ameliana izany, kanefa ny tokana tokony ho valiteny dia mila mitodika sy mila mitady any Jehovah, mila mitodika sy mitady any Jesosy Kristy Tompo, ary mila mitodika sy mangataka lay Fanahy Masina.
Ary ampiariariany tsara eto amin'ny andininy fahaenina ny hoe mitadiava ny Jehovah dia ho velona ianareo. Ny olona izay te hanana fahavelomana sy te ho ela velona dia tsy maintsy mitady ary mikaroka manantona an'ilay Jehovah Andriamanitra mpanao ny lanitra sy ny tany. No amafisiny izany eo amin'ny 4:11 milaza hoe ny tsara no tadiavo fa aza ny ratsy mba ho velona ianareo. Ny zanak'olombelona amin'izao taonjato ianantsika izao dia miazakazaka ny any amin'ny fahaverezana. Miazakazaka manao ny ratsy na consciemment zany na inconsciemment. Hita miharihary amin'ny fomba fiainan'ny olona anankiray fa na dia mieritreritra aza ny hanao ny tsara izy, kanefa rehefa tsy mihaino ny bitsika ilay fanahy masina dia misy ny fomba fiaina, misy ny fiaraha-miasa, misy ny firaisany tsokombakomba amin'ilay ratsy. Ary dia mazava ho azy fa tsy hisy ny fahavelomana. Matetika ny fiainan'ny zanak'olombelona koa dia mieritreritra izy fa zavatra mandalo na hevitra ara-moraly avokoa izany tenin'Andriamanitra izany. Ary lazaina fa misy fetra, lazaina fa tsy izany fa mbola fiainana mandalo ny eto amin'ity tany izay iva nianana ity. Mandalo tokoa ny fiainantsika zanak'olombelona eto amin'ity izao tontolo izao ity, araka ny voasoratra hoe 70 taona na 80 taona ihany no iainantsika eto. 80 taona raha tahiny mateza indrindra, ary izay vanim-potoana iainantsika eto izay no hanomanantsika ny mandrakizay antsika izay fiainana tsy anam-pahatamperana, ary hatotoka antsika ka mitady sy mikatsaka ny tavan'i Jehovah ary manatanteraka ny tsara. Anio ny Tompo ry havako malala dia mba hahafahantsika mitodika any amin'i Jehovah Andriamanitra ary hananantsika fahavelomana, dia misy lalana anankiray izay tsy maintsy alehantsika, tsy maintsy hodiavintsika, izay nambarany Paoly Apôstôly ao amin'ny boky ny Asan'ny Apôstôly toko 2 andininy 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy: koa mibeba ianareo ka miverena hamonoana ny fahotanareo mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo. Andriamanitra mihitsy izay tokony hitodiantsika tsirairay avy no efa nisafidy ny hitay antsika zanak'olombelona, ary faniriany sy fifaliany ny andatsahany ny fanahy masina amin'ny alalan'ny fibebahana ihany. Izany hoe mila miala amin'ny fahotana sy ny lalan'ny ratsy rehetra izay notanterahan'ny taranaka maditra, izay mpiara-monina izay mety nitanterahan'ireo razambe antsika taloha isika, na koa izay nitanterahantsika amin'izao vanim-potoanantsika iainantsika izao. Mitaika antsika mihitsy ny tenin'Andriamanitra mba hialantsika amin'ny fahotana, mitaika antsika izy mba hiverenantsika aminy, ary rehefa tavaverina amintsika dia harotsany ny fanahy masina, azahoantsika miaino sy mandray ny hafatra izay ambarany tenin'Andriamanitra
noentiny Jesosy Kristy Tompo. Tsy vita fotsiny miaino fa mila mankatoa ary mila mandroso amin'ny fanatanterahana izany sitrapon'Andriamanitra izany. Indrisy nefa fa amin'izao vanim-potoana iainantsika ankehitriny izao dia betsaka ny olona izay manam-paniriana ny teo velona kanefa mitady fahavelomana ivelan'ny fikatsahana sy ny fitadiavana ny tavan'Andriamanitra. Betsaka ny olona izay tsy mety hibebaka sy tsy mety hiova fo na hanao hitodika hivoha ny lalana izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, anika lasa amin'ny fiemorana lehibe ny finoany sy ny fandraisany fa i Jesosy Kristy Tompo no Tompo sy mpamonjy ara-panapaka ny fiainany. Izao fotoana iainantsika izao ry kristianina malala dia fotoana ny vanim-potoana lehibe izay ifoazantsika. Fotoam-pifoazana izay hanomezan'Andriamanitra toky ho famelombelomana ny fanahintsika ho an'izay matoky azy ka tsy maintsy mibebaka, miverina mba ahafahany Jesosy Kristy Tompo hamono ny fahotana izay miainantsika sy akafizintsika. Ny tenin'Andriamanitra dia manambara avokoa ny boky rehetra manomboka any amin'ny Genesisy ka hatrany amin'ny Apokalipsy, mampatsiahy sy manentana ary manasa antsika ny handrenesantsika izany antsoantso ny Jesosy Kristy Tompo izany dia ny iverenantsika amin'Andriamanitra ray. Ary izay indrindra no ambarany bokin'ny Isaiasy izay ampaminany ao amin'ny 5:5 milaza hoe mitadiavany Jehovah dia ny mbola hita izy, miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Tsy maintsy mitady an Jehovah isika ry havana raha toa te hanana fahavelomana. Ary mampanantena antsika tokoa Andriamanitra fa misy valim-pity lehibe hampanantenany ho an'ny olona izay mitady tokoa ny tavany Jehovah. Tsarovy anefa fa misy fetra ny fotoana azon'Andriamanitra hamonjena ary ho avy ny andro ka tsy anaiky ho hita intsony Andriamanitra. Anio ary ry havako dia akatoka ny fotoana izay ankalazantsika ny Paska isika. Ary izay indrindra no tokony ahatsiarovantsika ilay fitiavan'Andriamanitra lehibe ka nanomezany an Jesosy Kristy Tompo zanany tonga teto amin'ity zao tontolo izao ity, izay lalana azahoan'ny mpino kristianina ny fiainana mandrakizay. Izy ilay tapitsohatra tsy mba nanota marina kanefa nanaiky nomboana teo ambony hazo fijaliana, ny lanja sy ny tondra, ny fahotana sy ny elokontsika tsiraray avy. Inona indray no mbola mampisalasala antsika tsy hitady ny tavan'i Jehovah? Inona no mbola manakina antsika tsy hikatsaka ny tavan'i Jesosy Kristy Tompo?
aza mangetaeta eo ambony lakana itsika ry havako, fa androany ny tompo dia manasa antsika araka ny voalazany tao amin'ny filazantsarany Jaona 7:7-7:30 milaza hoe izay mino ahy dia izy ony ny rano velona hiboiboika avy ao an-kibony araka ny voalazan'ny soratra masina. Izany teny izany tokoa no tian'ny fiainana antsika Andriamanitra iray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, ilay manome fahavelomana, ilay manome ranonaina ao anatsika tsiraray avy mba hahazoantsika ilay fiainana, dia fiainana be dia be. Mila ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra nefa izany rehetrarehetra izany, satria raha tsy hananantsika finoana dia zava-poana ihany. Anio ry havako dia miverena mitodia amin'Andriamanitra itsika mba hananantsika fiainana, dia fiainana be dia be. Tsy vitany mitady sy miverina amin'ny fotsiny, fa avelao mihitsy ny fanahy masina hanova antsika, hanamboatra antsika, hanavao antsika, hanefy antsika mba hananantsika toe-piaina, fitondran-tena mifanaraka amin'ilay Jesosy Kristy Tompo nandresy ny fahafatesana. Asa mangatakandro fa tanterao izany izao anio izao ihany. Mivavaha ary ataovy amin'ny fonao feno sy tanteraka ny vavaka izay asandratrao. Manantonana Andriamanitra dia hanantonanao izy, satria te hanome fiainana ho antsika tsiraray avy sy fahavelomana. Vavaka isika. Misaotra anao indrindra izahay ry tomponay sy mpanjakanay. Mankasitraka anao izay fanahy masina, satria manasana ianao mba hitady ny tavanao Andriamanitra iray zanaka ary fanahy masina. Mampirisika anay ianao ny hanatanterahanay ny tsara mba hanananay fiainana sy fahavelomana. Fanahy masina vangio ny tsiraray avy, tario lalana ny tsiraray avy mba angetaeta sy hanao todika ivoa izay lalan-dratsy rehetra sy fomba fiaina rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra iray. Te hanana fahavelomana izahay Jesosy io, ary tianay akono tanteraka aminay ny teninao hoe izay miaraka aminao dia isy ony rano velona hiboiboika ao anatiny. Reto izay tsiraray avy ara-tafio ny herin'ny fanahinao masina mba hahafahanay miditra ao anatin'izany fahalebiazan'ny fitiavanao izany. Mankasitraka, mankatelina anao izay ilay rainy mandrakizay handrian'ny fiadanana, ka dia ho tanterahanao tokoa ny aminay Jesosy ny teninao hoe mitadiavan'i Jehovah dia mbola hita izy, miantso ny anarany dia mbola akaiky izy. Ampianaro izay hitady sy hiantso anao mandrakariva mandritry ny androm-piainanay. Ho anao ny tera sy ny anja, ny voninahitra ary Andriamanitra iray zanaka ary fanahy masina, izay kosa dia hikatsaka ny tavanao. Aleloia.